tena nafantatra hoe tena ratsy be tamin'izany fotoana zany ny cahier des charges hitanay tamin'izany ary nahita an'izany koa ny député Tinoka Roberto dia nanaovana conférence de presse iny moa zany resaka fanoherana amin'ny fitondrana ary ny resaka hoe fiarahana politika androany ny namana politika mety adversaire politika rapitso tsy fantatrao fa tamin'ireny fotoana reny ny fampiresaka tsara ary nahita n'le document tapela-tanana dia nanohitra fa izy zareo moa zany ny tena nanana an'le izy satria izy avy any Tuléar tamin'ireny fotoana reny député ny Tuléar dia nanao ohatrany nataony présidentitény amin'izao fotoana zao tsy tokony tianina zany présidentitény amin'izao fotoana zao satria asa mahasombam-bahoaka aloha ny ataony fa tsy adinoana koa izy fa tsy tiany vice président ny fanoherana ny fanatemeram-pirenena dia mitondra avo an'izay asa nasombam-bahoaka zay zany zavatra ataony amin'izao fa le tamin'ny 2018 nanoherana ny Tuléar tamin'ireny fotoana reny dia hoe fanombana ny tontolo iainana samy nahitsitsika nke mbola any anatin'ny YouTube any dia hoe resaka tena extermination io zavatra io e tsy niova le toerana tsy niova le zavatra atao mety ny quelques termes no niova ao anatin'ireny contrat reny fa le base le hoe fitrandrana tsisy niova dia tamin'ireny fotoana ireny anao miteny hoe extermination io zavatra atao io dia contre n'ireny anao dia androany ianao zany miteny hoe mety indray io satria niova le intérêt rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao zany dia miova ny intérêt rehefa mitondra manana fahefana ianao dia manao izay tianao atao zany atreto aloha satria le vahoaka koa tsy manana hery tsy manana aina tsy manana basy tsy manana ina anoherana zay fa ny fantatro fotsiny dia hoe mbola mahery vaika amin'ny fanoherana any izay tsy hitatsika any amin'ny hainao manjery tena mbola mahery vaika le fanoherana ary tsy tafiditra amin'ny toerana any amin'ny basy Tuléar io ny olona zay te handeha hoany ny fanjakana nefa tena miaro ny mafy ary te hanatanteraka an'io raha tsy diso tany amin'ny taona ny filoham-pirenena taloha Didier Ratsiraka rehefa niresaka an'io zany hoe otrika reny efa atao efa ela zany io fa fanontaniako teko apetrako aminao raha matotry ny faham-bahoaka hoe inona ny tena intérêt an'le fanjakana amin'izao iarovany mafy izy zareo ny tena mieux placé himaleny zany fa raha fomba fijeriko fotsiny aloha zao ny grand projet reny dia averiko foana naiza io na ny Amérique du Sud na ny forêt ny Amazonie io ny zany rehetrarehetra zany misy foko mihitsy ny tena hoe tena exterminé esorina amin'ireny toerana reny misy olana be ohatran'izao foana zany tadiditsika tsara tamin'ny fotoana nametrahana ny QMM na ny Sherita reny misy olana koa rehefa tsy hoe nandeha fotsiny ohatran'izao hoe ary mbola misy olana amin'izao fotoana zao rehefa mitondra fanjakana zany miezaky ny comprendre n'le mitondra fanjakana ao anatin'izay hoe misy intérêt ao arovana intérêt ho an'izy satria tsy tokony intérêt n'olona tokana na olona vitsivitsy no arovana fa ny intérêt any firenena manontolo le vahoaka ao zany tsy tokony léser tsy tokony hisitraka ny tokony ahita tombony ao anatin'izay inona ny intérêt ao anatin'io tsy maintsy miodina ao anatin'ny resaka vola ihany le izy fa le vola avy eo ho an'izy resaka vola ihany le izy fa averiko eto le hoe le resaka grand projet ohatran'ireny misy ihany koa enjeu international ny resaka géopolitique tsika zany tsy miolon'olona fotsiny ohatran'izao misy zavatra mitranga ny ananany manana le volonté ve le fanjakana hiaro an'le fananany le arena mikotrika an'le resahanao any ambany tany any manana arena be dia be nke tsika eto volamena vatosoa ny inona rehetrarehetra io resaka fasy mainty io manana an'io manana volonté hiaro an'izany fa le fanjakana le volonté politique no mitondra an'izay aloha matohitra an'le rafitra iraisam-pirenena ve tsika ao anatin'izay rehefa tsy matohitra an'izay dia mila mametraka ambony amin'izay ny intérêt ny firenena amin'izay fa raha ohatra ka tsy mahavita an'izay fa ny anao fotsiny jerevanao tsy mety zany ianao solombavam-bahoaka manahoana ny fijeriny maître ianitra ny fahalalana miteny sy fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara ianao ihany dia efa afaka mamaly an'izay sarotra be mamaly satria ao anatin'izay na ny eto Antananarivo fotsiny raha hitantsika nke vo misy zavatra atao rehetrarehetra dia ny préfet de police ny atao lolarana eny foana
manao teny mampiorory, manao fihetsika mampiorory, mandefa mpitandro filaminana, miemotra le olona le vahoaka efa reraky ny anohanana sy ny fahasairanana tsy manana hery anoherana an'ireny. Iny hetsika fotsy tamin'ireny 2023 reny inge ataoko hoe summum faratapon'ny hetsika hatramin'izay izay natao, mbola tsy nisy ohatran'iny. Fa tsy naomby hatramin'ny farany moa le izy no niantony maro samihafa ozy izy izay le fomba fiteny zay. Fa le fitenenana amin'izao jerena na ny anaty réseaux sociaux nke mampigatra indray le izy. Kakazo. Mampinana kakazo. Mety misy zavatra misy herisetra miatra ao anatin'izay. Mety ara-batana, mety misy zavatra mety fizika, mety moral ihany koa. Dia fitsarana koa etsy andrany etsy fa miandro fotsiny. Sarotra zany ny fitenena ary zay anisany mampalemy ny fanoherana. Anisany mampalemy. Satria ny fanoherana raha te hitarika ary ny mpitarika rehefa tsy manaraka le vahoaka dia sarotra. Le vahoaka te hitroatra, le mpitarika koa misy mety matahotra ihany koa. Tsy hoe mpitarika ianao dia hoe tsy matahotra. Samy manana samy eritreretra daholo hoe sao maty sao dia zao fa manana fianakaviana koa ireo mpitarika ireo, manana vady aman-janaka izay isan'andro hoe zay matahotra, zay miororo, alao hijanona any io, mbola misy ady ataon'le mpitarika koa nge any tokantranony any. Satria mitovy amintsika rehetrarehetra, mitovy amintsika rehetrarehetra satria tsy voahaja ny zony tsirairay ohatra président na groupe parlementaire zany na solombavam-bahoaka fotsiny dia fa arovany lalàna. Fa rehefa hitsakitsana ny lalam-pandrenana dia tsy voary tsony izy dia mety higadra koa. Efa misy koa moa migadra raha teo na jerena fotsiny io zany le sa hoe miankina amintsika rehetrarehetra, miankina amintsika rehetrarehetra eo. Le vahoaka amin'izao fotoana zao dia tena hoe resy ao anatin'ny fitadiavana. Ohatran'ny hoe zany hoe ambokambony resaka politika rehefa afaka sendra mba afaka meno vaovao izy dia manaraka mijiro raha tsy mandeha inona ny vaovao hitany eo, inona ny vaovao heniny eo. Ny fotoana andehanana amin'ny tolona raha ohatra ka misy hetsika izay atao dia aleo aloha zahay andeha tady vola fa zay mbola kely anaka, zay tsy andeha fa so maninona any zay dia tsisy mamela ny vady aman-janaka iny. Lasa cercle vicieux satria lasa mifampiandro ny mpitarika sy ny vahoaka. Fa miaraka rehefa samy taitra daholo, miaraka amin'ny fo daholo dia tsy tokony hifanometsiny ao anatin'izay hoe za nanao na ianao tsy nanao. Satria izao mantsy ny mifanometsiny hoe nareo miandry anareo zay mitarika efa nareo tsy hita. Zay koa dia hoe nareo koa tsy mamaly nareo, zay koa mba reraka. Dimy taona nanaovana miara-manonja zany, zavatra izay tsy nitenenina tao, ny zavatra izay natao izay tsy nivita tao. Fa androany ianao rehefa miteny an'ilay olona zay nke tamin'ireny ry maître raha natahotra zay mbola zao dia lasa mifanometsiny ao anatin'izay ka raha vao mifanometsiny dia mampisarazara. Ary manao ahoana fijerinao hoe tandalàna ny état de droit. Ka tsika mbola état de non droit, tsy tandalàna tsika. Ny fanjakana ny miteny an'izany hoe tandalàna Madagasikara. Lalam-pandrenana fotsiny raisitsika lalam-pandrenana fotsiny. Voahaja ve io, voahaja mpitondra fanjakana ve io. Satria ny mpitondra fanjakana ny HCC ny olona tompona andraikitra rehetrarehetra no atao anajan'ireny. Ny vahoaka tsotra kely eny misy tsy mahafantatra akory na dia misy fomba fiteny raha hoe nul n'est censé ignorer la loi. Tokony mahafantatra lalàna daholo tsika rehetrarehetra. Fa le vahoaka raha tsy informé akory, tsy mahafantatra akory misy lalàna mahakasika an'izao any. Samy manaonao foana daholo fa ny fanjakana tandalàna zany lalàna aloha resantsika. Ny fanjakana tandalàna zany resaka fifidianana zany, fifidianana demokratika zany. Manaja ny safidin'ny vahoaka zany. Mifidy daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe misy olona verezina zo afa-tsy ny olona gadra lava sy verizo. Ny resaka état de droit zany resaka bonne gouvernance zany, resaka transparence zany. Ny resaka tandalàna io tsy hirahirana fotsiny fa be dia be ny volonté, ny finiavana sy fanatanterahana izay andrasa mitondra fanjakana aloha voalohany indrindra. Ianao ve dia mahita fa ny fitsarana dia manaja an'izay mahafitsarana anazy zay hoe tena miaro ny marevo dia mahazo rariny daholo ve ny olona le tena hoe victime ao amin'ny fitsarana. Ny fotsy mivadika mainty vadika fotsy. Misy ambony lalàna, misy manindry bokotra fotsiny ihany dia efa mipararehetra. Mpitsara zany ange arovany lalam-pandrenana mpitsara. Fa matahotra mpitsara hoe ianona no mibaiko
dia nahitan'izao raha fa tsy rariny le izy dia mamoaka didim-pitsarana tsan'izao izy zay dia ireny hitantsika hoe tsy tandalana na dia misy ara hoany volonté le ministre fitsarana zao dia hitantsika hoe miady mikolokolo fa hotana ny kolokolo fa ho aniva fitsarana maître Ianitra territoireko zany io fitsarana io satria mpisolo vava tsy hoe za tsy manatrika fitsarana dia tsy malala fa io fiainako za avocat mandra-pahafatiko zay mahatonga ana foana hoe mitondra ny titre foana hoe maître Ianitra mifampiresaka mpisolo vava mifampiresaka amin'ireo mpiasa fitsarana manana tapakasy namana ao amin'ny fitsarana miresaka an'io fa tena malahelo a zany malahelo mahita zany fitsarana hoe io ny anisany anankiray ahitana fa tandalantsika ny didim-pitsarana ina moa zany décision définitive raikitra didim-pitsarana raikitra zay tanterahana dia misy soratra mingiza be hoe amin'ny anarany voaka malagasy au nom du peuple malagasy amin'ny anarany voaka malagasy fa ianao fa andeha androdana tanin'ny olona nalaina keriny dia nanaovana mutation nanao faux usage de faux tany dia azonao le tany dia hoe amin'ny anarany voaka malagasy zany dia mijery fotsiny ny fanjakana ao anatin'izay fanjakana natao hiaro fa tsy natao anindra n'le vahoaka ao anatin'izay honoa maître Ianitra mahasolom-bava-boakanao inona ny tena olana vahoaka malagasy amin'izao satria zany anjarana solom-bava-vahoaka zany olana angezabe inona ny tena olana ty vahoaka malagasy ny olan'ny vahoaka malagasy amin'izao aloha zany dia tena hoe amin'ny ankapobeny ny tsika resahana foana hoe valopolo isan-jaton'ny vahoaka malagasy dia tantsapamokatra ny tsy fijerenan'ireo valopolo isan-jato ireo aloha zany tena goavana be ny roapolo isan-jato zany dia tsy ataontsika hoe tsy tantsapamokatra fa amin'izao fotoana zao ny hitako hoe ny olona miadana indrindra dia ny olona afaka mamboly sy miopy dia afaka mamboly sy miopy tsisy dahalo tsisy mpangalatra tsisy nina fa naiza toerana lehanao zao dia tsy mandry fahalemana ireo olona reo ny kely ananana lasa ny tsy manana tsy misy nina tsony tsy manana omby tsy manana nina tsony dia tratry ny kidina pinina ny ahitanao loza ny fananana omby na omby ray fotsiny ary lasa tena hoe fahoriana mihitsy zany ny iainan'le vahoaka malagasy le roapolo isan-jato an'ireo zany tafiditra ao ny olona tsy anasa tafiditra ao ny mpiasa mpanjakana tafiditra ao ny mpandrarà tafiditra ao ny mpiasa amin'ny tsy miankina ny fitarainana zay azo zany dia fahasairanana daholo ary le fahasairanana dia tena mitovy daholo dia le mitotongana ny olona efa nanana efa mba nanana kely dia mitotongana ny fari-piainany mitotongana ny fomba fiainany efa nresaka tao anatin'ny miara-manonjy zany hoe raha za zany raisiko ohatra za mpisolo vava avocat zany ataontsika hoe mba anisan'ny olona mba tsongombolo ihany amin'ny fiarahamonina taloha zany manana dossier zany ngezabe anankiray mora be ao aminay mahazo hoe tamin'ny fotoan'androny hoe 200 millions ny honoraire satria ngezabe le enjeu tamin'izany mbola niasa zany tsy gaga ianao raha mahita mpisolo vava hoe tôbila tsara tarehy anisan'ny tena hoe tsongombolo zany mpisolo vava fa atsika amin'ny teny zao petsaka mpisolo vava mandeha busy satria ny totongana ny fiainany le olona tsy manana fahefa mividy intsony maka mpisolo vava fa aleon'ny olona tonga dia mandeha direct manao kolikoly any amin'ny mpitsara aleon'ny olona tonga dia mandeha makany amin'ny ministra tsy voatery hoe ministra fitsarana amin'izao fotoana zao fa misy tonga zany toy hoe kolikoly zany ny iainan'ny olona anisan'ny marary an'le vahoaka malagasy zany hoe fisiany kolikoly naizanaiza zavatra atao kolikoly na zavatra tsy tokony tsy andoavam-bola ara dia andoavam-bola daholo zany ny resaka tsy fandriampahalemana marary amin'ny vahoaka malagasy zany eto Antananarivo tao anatin'ny fotoana kely zay zao tao anatin'ny tany boribory tany voalohany nahita an'ireny ka rentsika hoe reny no médiatisé amin'ny tambajotra sosialy hoe hitrisa tao an-trano ideraisa ohatr'izay fa misy hafa any zay tsy hitatsika izay tarainan'ireo vahoaka reo hoe ianona violé foana ato zazakely ohatr'izao violé ny dada kely na ny anadahany reny na ny rahalahy ndray ny zavatra ohatr'izany fiainanao anatin'le promiscuité le hoe fanakaiky be sy ao anaty fahantrano ao le olona misy an'izany any PDB fa voaka tabajotra serasera izy dia malaza
marary ny vahoaka malagasy zany marary zany inona ny antony mahatonga an'izany maizina lalandava ny tanàna de io moa zany de hoe fanilika hoe ny jirany amin'ny arabe dia anjaran'ny commune raha hitantsika sahirana koa anatin'izay tsy mampidi-bola tsy ampy ny vola ny resaka IFPB novaina ny lalàna teo amin'ny antemeram-pirenena le etratrano lasa raisin'ny fanjakana aloha de hoe zay vao averina any amin'ny commune io resaka etratrano io ny fidiram-bolan'ny commune ngeza be indrindra eto Antananarivo renivohitra zany raisiko ohatra ahoana no hitakina zavatra hafa amin'ny lehibe ny tanàna tsy hoe mamerariny lehibe ny tanàna fa rehefa tsy misy vola eo anivon'ny commune ianao koa moa zany te handray an'io raha teo tsy rehefa tsy misy vola dia inona no ataony eo andrehitra tanymena fa lasa fitadiavana tombontsoa anatin'izay lasa manaonao foana na ny conseil municipal na inona tsisy satria ny vola miditra ao anatin'ny fanjakana nge le unicité anankiray kesy rehefa vola miditra ao anatin'ny fanjakana sarotra mamoaka an'io mamerina any amin'ny commune ka rehefa maty ny jiro eraky ny arabe miampy délestage any atokantrano any dia mirongatra ny tsy fandriampahalemana ny roro ny resaka zava-mahadomelona io tena zava-doza be anjara fanjakana no miady amin'izany fa isika koa olo-tsotra ihany koa mila mandray andraikitra ao anatin'izany lasa averiko ihany le izy hoe cercle vicieux misy atsika amin'izao fotoana zao ny vahoaka koa nge mety raha ianitra tsy taitra sady metimety amin'ny vahoaka zany le izy zany le hoe ahoana moa izy le fomba fitentsika malagasy hoe ny alahelo tsy ambaravana ozy izy dia mbola zaka fa rehefa tsy miteny keo le vahoaka zany dia ohatrany vatolampy io hoe angeren'ny vorona eo dia rehefa tsy miteny keo ianao dia rehefa tsy mitroatra ianao le ianao nge rehefa mitroatra dia taitra ihany le fanjakana dia misy mesure raisiny ihany mba farafaratsiny ianao mba misy zavatra kely miseho any hoe ay mitabataba firy-taona hoe tsy ratsy be daholo ny lalana eto Madagasikara iny fa tonga i président Macron dia namboarina daholo ny lalana dia mbola manantena indray zany tsika hoe nandray ny sommet SADC tsika dia mbola mamboarina daholo indray zay ho lalana zay ho simba indray sy mbola tsy namboarina dia mamafa lalana daholo manadio tanàna daholo ny olona rehetrarehetra na fonctionnaire zany fanazavany maître ihany zany manao pilotage avy fotsiny zany le fanjakana fa tsisy hoe tena zay le mbola miteny ny fanontanianao teo mamaly an'le fanontaniako teo hoe le mpitondra fanjakana ave mahay mitondra dia ina ny olana le tsy fahaizana mihitsy mila olona tena le hoe une bonne personne à la bonne place ny olona tena mendrika amin'ny toerana ny apetrao amin'ny toerana anankiray raha ohatra ve hoe za zany no alefanao zany hoe ohatra hoe maître iantra zany ny alaiko ohatra foana zany hoe andao ianao anao asana dokotera telo za zany lasa médecin chef na tsy médecin fa za zany lasa manao asana dokotera za avokosolo vava dia keky foana io satria misy vola misy intérêt eo manana fahefana afaka manao tsindreria afaka manao bizina manao an'izao rehetra fa zay ny zavatra misy hitantsika zao hoe olona tsy manana diplôme amin'le fanojo amin'le asa na tsy manana diplôme mihitsy manao faux diplôme olona tsy mahay an'le asa mihitsy tsy manatraikefa io nke tsy hoe ianao manana diplôme be dia be koa tonga dia mahay ny asa fa ianao ve vao apenina mivoaka ny fianarana any dia tonga ianao dia lasa aria faratapiny aria dia ifehan'le olona manana traikefa be dia be fa mila olona manana traikefa olona matotra olona manana volonté politique resantsika foana fa volonté politique daholo zany anao zavatra tsara dia ny mitondra fanjakana faratapany mila manana volonté politique menao an'le toerana izy dia avelao izy anao an'le tena asany hitantsika nge zao président ny filoham-pirenena nge zao manao ny asany rehetrarehetra ary lasa misalovana ny asany rehetra dia ny rehetrarehetra na ny prime ministre tsy hitanao ny ministre tsy hitanao rehefa misy zavatra tadavinao dia hoe mbola miandro baiko aloha fa matoy ianao baiko avy any ambony misy zavatra atao dia hoe baiko avy any ambony baiko milatsaka avany zavatra tsy tokony atao le fitsinjarana ny fahefana sy ny fanomezana fahefana mila fahaizana ihany koa rehefa ny olona vrai leader dia olona mahay sady miasa zany izy sady mahay mitarika miasa fa mahay mizara an'le asa ihany koa fa tsy hainao daholo za zao ohatrany hoe za zany solombavam-bahoaka
solvava mbola manao conseil juridique ihany. Renim-pianakaviana dia ny ao tokantrano koa ve za ve sady andeha hiasa monjy ny fivoriana any amin'ny antemera-pirenena dia mahandro sakafo dia mahandro laoka dia nefa ny embouteillage eny dia mbola be be ny zavatra ataoko zany tsy vitako daholo fa tsy maintsy déléguéko ny zanako manao an'izao maka-panampy manana fahefana maka-panampy ny vadiko ny manao an'izao misy fitsinjarana zany io asa io fa tsy anao daholo manao zany le mpitondra amin'izao fotoana izao ianao no miteny an'izay satria za tsy mino hoe tsy fantatry ny mpitondra fanjakana zany olany vahoaka zany fa maninony zareo tsy mitondra vahaolana ny vahaolana angetsy avy aminazy rery misy vahaolana afaka entin'ny hafa ao anatin'izay fa ianao raha miziriziro hoe ianao daholo io anao baolina ohatrany hoe anao foot ianao zany io misy joueur misy 1.2 ny ambony sur terrain fa tsy hoe ny goal no sady nandeha hitarika baolina hatrary amin'ny but ary fa tsy maintsy pasipasianao zavatra jeu collectif dia ohatr'izay ny fitondrana fanjakana tsy ianao rery mahavita an'io fa na ny fanoherana ary ilainao na dia angalanao hevitra fotsiny ary any ivelany ihany jere tsara reny mba zavatra tsara ilaina tahaka hoe rehefa misy zavatra mafana makasika firenena tena hoe intérêt ambony be mihitsy napetraka ambony be ny intérêt an'ny firenena ao anatin'izay miantso an'ilay filoha teo aloha nge ny filoham-pirenena perinazy na tsy mitovy hevitra ary na mifampiteny ratsy mifanopa mihitsy ary ny sasany moa fa rehefa ilaina ohatrany hoe raha mafana be dia afaka miantso manana retrakefa ke le filoha teo aloha reny ary raha tsy tianao le filoha reny misy mpiara-miasa taminazy misy ministra misy olona tompona ndraikitra ny technician eto amintsika rehefa te hialailana izy dia zay technician fa ianao rehefa mena ndraikitra ianao dia tsy mialangalana zany hoe zay ma-technician mahatonga eto matoa ianao miditra amin'le toerana misy politika ao anatin'iny politika ministère misy politika arahana ao anatin'izay matoa ianao manaiky anao ministra dia za technician dia ministra aza miala ilana zany fa assumeo poste politika ministra dia manao politika ianao zany eo dia normal be raha taxen'ny olona hoe ianao volomboasary ny eo amin'ny ministra iny dia ianao za tsy volomboasary mihitsy fa za tsy ao anatin'ny toka rehefa miaraka eo ianao dia efa ataon'ny olo ao anatin'ny gony anankiray ny fijerin'ny olona azy maître ianitra hoe tena mpifahavalo mihitsy zany mpitondra sy mpanohatra zany tsy afaka mifampirisa zay le fahadisoana be zany fahadisoana be mihitsy zany averiko foana fahadisoana mety misy olona ao anatin'ny mpitondra fanjakana teny extrémiste mety misy olona aty amin'ny mpanohitra teny extrémiste raha ireo zany hoe dia tena mpifahavalo mandrakizay tsy afaka ifampiresaka mihitsiny fa ny tombontsoa-pirenena tsy maintsy ifampiresahana ohatran'ireny tamin'ny fotoana covid reny anke raha mba niantso ny taty amin'ny fanoherana na niantso zay olona tiany antsoina atao hoe ahoana ny fomba hiatrehana nyty pandémie ity satria mbola tsy zavatra anseho teto amin'ny firenena zany mbola tsy hitan'ilay mpitondra fanjakana mba nisy anjara biriky mba nentina atao fa tsy avy eo ianao vao mahita hoe efa misy $1 milliard ny lany tao anatin'io fa tsy hitanao le zavatra nandaninana azy dia be ny porofo be be ny seho avany hoe tsy nandeha amin'ny laony ny fampiasana ny vola amin'izao tsika amin'ny teny izao ny vahoaka moa any fotony ihany nga hitan'ny mpitondra fanjakana daholo tsy hitany mihitsiny fa ny olona zay atsony ihany no hitany maso dia zarainy vary raikony fa le olona le any an-trano any mety tsy voatery mpanohitra angezy fa mpanohana fanjakana ary le nifidy an'le mpitondra fanjakana mihitsiny reny olona reny le tezitra amin'izao fotoana zao hoe zay mba nifidy anazy ihany kanefa zay tsy mahazo iny tsy jereny tsy vary raigony no mamaly olana mety mahavaolana kely amin'le fotoana le anohanana iny vary raigony iny mbola midiny zareo indray tatavana vola fitanana charbon fitanana loka fitanana menaka kely fa le zavatra ataontsika hoe à court terme le ponctuel iny fizarana iny fa le à court terme io ataontsika hoe herinandro tapabolana dia mbola misy à moyen terme misy à long terme tsy vitanao rery na sainao io raha tsy mahavita mieritreritra an'izany rery fa ilanao ka fa za zao maître ianitra député tsy vitako mitety an'ny boriboritany voalohany manontolo misy toerana mbola tsy vitako mihitsiny tamin'ny fitaovim-pifidianana mety hitako
fa mbola tsy tafaverina any androany mety mahazo tsiny hoe maître rehefa lany dia tsy tonga any fa misy zavatra be deaibe sahany kokoa anatin'izay fa tsy voatetika dolo rehetrarehetra reo fa amin'ny fotoana anaovana fifidianana ilainao ny mandeha makany ilainao ny mahita le olana any hitondra le vahaolana amin'izay ianao mety tsy vahaolana manontolo ny voavahanao satria ianao tsy mpanatanteraka fa ifanampanao lalàna dia ohatr'izay le fanjakana io zany rehefa mizirizina amin'le hoe vitanay io fa zay sao no mitondra mitondra amin'ny poto ny farany mbola tsy masaka moa ny manga zay moa le filazanareo azy teo mangamasaka mbola tsy milatsaka aloha izy hatramin'izao mbola eo efa nisy mangamasaka maromaro ny latsaka teo le manga le resana io nge arakaraka le fomba fandraisana samy manao ny interprétation fa mangamasaka fa misy hoe manga raha otraka zany hoe ny vahoaka dadavin'le olona le tena tsy faly amin'le mpitondra fanjakana zao dia hoe mila manongantsika ary zay ny andrasan'le vahoaka andrasany aminay zay nge miandry anareo ry maître miandry anareo zay dia anaraka anareo efa nanandransika tamin'ny hetsika fotsy zahay efa nanandrana efa eo hoe hidina an-dalambe tamin'ny 2020 setrin'izay zay nandritra ny valivolana ny enjena tsy mipetraka tany tokantrano fa ny ovaovatrano dia tamin'ireny fotoana reny le vahoaka tsy hitanao zay nefa any matory miafina hoandehilahy le izy moramora kokoa fa ho am-behivavy manambady amanjanaka mafy be zany efa nisy an'izany ny enjena ny hidina an-dalambe ny teny zavatra tena hoe tena mangamasaka io hoe tena fanonganam-panjakana ty dia ny olona zany dia misy zany fa le ny andrasan'le vahoaka zany io le hoe samy manana ny ina moa le fomba fiteninay anazy iny hoe samy manana ny fomba fijeriny le mpitondra fanjakana le filoham-pirenena moa no tena andresana hoe ny anazy le fiadanan'le olona zavatra iseho ivelany hoe sambatra le olona fa le vahoaka le filana le priorité ny lahara-pahamehana amin'le mpitondra fanjakana hafa lahara-pahamehana nao ny vahoaka hafa tsy mifanojo mihitsy nyreo ny anazy rendrarendra satria izy efa manana ny ampy rehetrarehetra fa ny ary mbola ny instinct de survie ny zavatra hoanina sy arapaka ampidirinao ambava sy ao kibo ao no mbola tadiavina masaka manga resantsika raha izahay zao zay manao fandarana miara-manonja dia le mangamasaka zay tompona andraikitra tsy mahomby rehetrarehetra mangamasaka miala efa eo miala mitoerany fa mbola be dia be ao fa nyle vahoaka le miandra le hoe action dia le hoe anongana n'le filohan'ny république dia miaraka amin'ny azy dolo rehetrarehetra reo le moyen atongavana any amin'izay tsy vie vitanay rery io na vitanareo rery fa vitantsika miaraka raha ohatra ka zay tsy mety lalana andehanana fa tsy voatery zay foana le izy koa nefa nisy sombavahoaka ny laza fa efa misy mikonikonina motion de censure eny aminareo eny Tsimbazaza eny ny conseil des ministres zao tany Toliara dia tany Anosy be indray ahoana fijeriny mety raha ianatra ny gouvernement Tsay Christian gouvernement Tsay Christian hoe zany fitsipaham-pitokisana zay matoza hay nanao sonia tsy voalohany ny premier ministre amin'izao fotoana zao io efa nanomboka tamin'ny 73 députés sady ny keniny natolotry ny ino moa zany tamin'ireny fotoana reny zahay tamin'ireny be dia be nefa resaka mitranga sy zavatra ny ainanay tao anatin'izay fa zay tsy nieritreritra mihitsy hoe lasa ho Tsay Christian tsy nieritreritra tsisy nieritreritra mihitsy hoe mena olo-kafa mihitsy ny premier ministre iny tena trany amin'ny lohan'le antoko mbola tao anatiny le fotoana zay nitao nafanabe zany 73 députés fa rehefa nisy zay le teneniko teo hoe tsy maintsy misy mifampiresahana foana nisy mifampiresahana entre ny filoham-pirenena anankitelo sy ny mpomba anazy vitsivitsy filoham-pirenena perinazy tamin'izany président Era Rajaonarimampianina nisy mifampiresahana tamin'ny président Ravalomanana président Rajoelina dia lasa samy nanohana samy d'accord tamin'ny nametrahana ny Tsay Christian zany hoe samy misy part de responsabilité ao anatin'izay samy misy anjara andraikitra nametrahana zany Tsay Christian zany io atolotry ny communauté internationale io tsy mpanao politique io zao fa misy zavatra zay tsy hitatsika zay tsy fantatsika monsieur passé any anananany io na resaka zay le resaka hoe resaka géopolitique io misy foana
ilasa izy tampoka ny lasa premier ministre niova tampoka ny langage ny solombavam-bahoaka IRD tamin'ireny fotoanandro ireny. Niona tamin'ny premier ministre Tsay Christian zay teny Mazorivo tamin'izy vao nommé ministre. Zay dia vonina hiara-iasa aminareo maître Yanitra tena vonina hiara-iasa, tena vonina anao zao langage rehetrarehetra tena hoe ay mety zany. Fa ianao mbola mametraka doute ihany ao anatin'izay hoe ty olona ty mbola tsy nanao politika, mbola tsy hitanao tena misehatra tao. Marina izy fa ministre tamin'ny andro tany aloha tany. Dia efa nafantatra zany na président Ravalomanana nafantatra hoe efa ministre any koa tamin'ny fotoanandro. Dia hoe andao ary aloha andramana zany fa dia aloha eo fa provisoirement io zany no avaolana. Tao anatin'izay amin'izay ny hitantsika hoe le provisoire lasa définitif. Izy zany zao ny lava-mandany indrindra 7 taona izy noho ny le filoham-pirenena sy ny mbola eo izy androany. Mafy be zany izy ny dikany zany. Mafy be le mitazona azy eo. Izy le tena mitazona azy eo. Misy fantatra, misy tsy fantatra. Mahomby sa tsy mahomby zavatra ataony. Matotsika tonga amin'izao toerana zao vahoaka malagasy ny firenena. Zareo mivohy foana hoe mandroso ny firenena fa samy manana an'le mandrosony io. Fa ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia hitantsika fa sahirana be. Tsy hoe manamboatra lalana dia hoe dia tena mety be iny fanamboarana lalana iny. Tsetsina le lavaka dia mba afaka mandeha daholo tômôbila fa haritra firiny iny. Ny zara vary raiky tapo dia haritra firiny iny. Mahavan'le olana tena ifotony ve iny. Iza ny tompona ndraikitra ny fitantanana ny firenena, misy filoham-pirenena izay manao délégation de pouvoir. Premier ministre ny lehibe ny gouvernement. Lehibe an'ireo ministre be dia be ireo. Ireo ministre be dia be hitantsika ireo, misy ateneniko tsara hoe misy tena mahay amin'ireo. Fa misy tena tsy mahay mihitsy koa. Fa rehefa hoe raha i maître Yanitra ny fanao hoe raha mitena ovay io, dia mety tsy ovay mihitsy io fa arakaraky ny tenenana io ovay io. Fa rehefa izay no mitena tazomy io, dia esoriny io. Dia ohatr'izay, matoa nisy ny motion de censure. Efa tsy afa-po tamin'ny fitantanana ny premier ministre Tsay Christian tamin'izany fotoanandro izany. Tsy hoe tamin'ny 2023 oviana moa nanao ny motion de censure iny zay. Tsy hoe nanao ny motion de censure iny zahay dia hoe nisy fiovana be hatramintsika miteny zao. Sarotra be miteny an'izany. Fa rehefa tsy mahavaolana dia mila ovaina fotsiny. Rehefa tsy mahavaolana dia mila ovaina. Président république zany natao hoe nifidiana izy ohatranay. Iny moa zany mbola resa be mihitsy hoe nisy alabato, nisy an'izao rehetra efa be dia be ny resaka natao tao anatin'izany. Fa izy zany zao ny président république rekeny ny HCC eo dia président république izy io. Na manana izy ny 8 cm iny na tsy manana dia io zany on fait avec. Ohatran'ilay fifidianana natao foana hoe io ny lalam-pifidianana misy dia tsy maintsy miditra amin'ny lalam-pifidianana io. Na ianao zany mandroso dia tsy manao ninina mihitsiny. Na dia manaiky an'izay règle du jeu eo. Na ianao miezaka ny mamova ny règle du jeu rehefa ampy vovokaina dia manao miditra amin'izay. Rehefa tsy ampy ianao tsy ampy hery. Misy motion de censure zany mety raha Yanitra isan'ny manasy. Ny resaka motion io nge hitambarany rehetrarehetra tsy hoe tsy fitiavako manokana amin'ny premier ministre Tsay Christian fa be dia be ny zavatra tsy mety. Be dia be ny zavatra tsy mety. Ary tsy koa efa hoe 7 taona zany izy aleo indray mba miova mba olona hafa. Mety amin'ireo ministre ireo nge dia mety atao na olona efa teo ihany mety koa. Atao foana zany fa matoa mandeha io resaka motion de censure ao anivon'ny antemeram-pirenena inke tsy voandroany fa misy fotoana le izy ambony be le resaka dia misy fotoana mangingina indray dia zao zany zao fampiresahana foana ahoana raikitra nao zao fa le izy koa matoa misy resaka mandeha ohatr'izay dia avy ihany mihitsy ny hoe aleo asa natao hoe système na soupapana cocotte minute atao mitsefitra kely dia amin'izay vomaika izy mitazona eo zany hoe be dia be ny problème zany. Dia fanontaniako farany mety Yanitra hoe nandeha ny resaka teo aloha teo marina ve zany hoe misy deal ifanaovana dia matoa marika Ravalomanana sy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Dia nisy fotoana izay tena novizin'ny olona hoe ireo nge olona manao mialatsiny fa samodiny ady. Ny zareo izy mirahalahy no afaka mifampiresaka amin'izany. Zalahy no afaka mamaly an'izay, afaka apetraka ny mpanao gazety afaka mipetraka an'izany rehefa tonga rehefa fotoana ireny antanio ny président république
io no dila tamin'ny président Ravalomanana zay ianareo mpanao gazety ihany koa nisy fotoana niresaka tamin'ny président Ravalomanana namaly ihany koa izy fa le vahoaka malagasy indraindray ihany koa mahita zavatra zay tsy fantatry ny olona ihany koa misy zavatra amin'izay any fa le iverenako foana ho ia hoe rehefa tsy misy koa mifampiresahana dia sarotra mamaolana dila ve zay inona ny zavatra atao ao anatin'izany azo atao hoe dila ve zay dia dila zany atao hoe fampiresahana tsotra fotsiny ve zay fampiresahana tsotra fotsiny zay fa le hoe raha misy kosa hoe tombontsoa manokana fotsiny noho ny tombontsoa manokanao fotsiny nanaovana an'izay dia amin'izay fotoana izay mipetraka amin'izay le izy ianao mpamadika ianao namadika izao zany